Alahady fa 20 ny volana Febroary taona 2020. Alahady fa 7 manaraka ny epifania. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika ampifaliana ny ahafahantsika miara-mombona amin'izao fanompoampivavahana maraina izao. Ny lohahevitra mpanjin'ny fiangonana amin'ity volana Febroary ity dia ny hoe ny fahefan'ny Tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny Tenin'Andriamanitra. Anio dia Alahady natokany Foibe FJKM hitondranam-bavaka ny Arsiva sy ny tranom-bakoka manerana ny sany FJKM. Ko arak'izany dia fandaharana iombonana no iarahan'ny fiangonana FJKM rehetra. Nitondra ny hafatra sy ny Tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao maraina izao dia ny ray aman-dreny Ralsona Farafanjapitandrina talehan'ny Arsiva sy tranom-bakoka. Homansady arariavana ny boky ny Apokalipsy. Toko 5 ny andininy 7 tapany by ka hatramin'ny 5. Boky ny Apokalipsy, toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 5. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Dia nomana ny foamam-panahitsika asika riavana ary hitsangana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny boky ny Apokalipsy toko 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka anatrehanao. Fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao ary efa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tenipoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Amen. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka azy fanahy masino, midera sy mankalaza ny anaranao zahay fa tafavory ato an-tranonao amin'izao maraina izao. Lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asan'ny tananao ka mahagaga avokoa ny fitahiana ary rotsaka ao tsy tapaka aminay. Tsy takatry ny sainay ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay. Manaiky ny herin'ny asanao sy ny fahalehibiazanao zahay Andriamanitra. Ko ankehitriny zahay dia misaotra. Midera sy mankalaza ny anaranao, mitondram-bavaka ny fiainanay, ny fiainany ankohonanay, ny fiainany fiangonanao, ny fiainany firenenay, eto apototry ny hazo fijalianao ato an-tranonao. Misaotranao fa afaka
nisitraka ny fisian'ny Arsiva sy ny tranom-bako izay eto anivo ny fiangonanao. Andriamanitro, hatreo feno ary izao fotoana izao. Esory izay manelingelina ny sainay, tsy hahafahanay mifantoka tanteraka aminao mandritra izao fanompoampivavahana izao. Fa taihona aminao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, mpamonjy anay no anaovana izy mivavaka izany. Amen. Miara-mipetraka ianareo. Manakambara amintsika ny Tompo amin'izao marain'izao ry havana, ka aoka hoenontsika amin'ny mpanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Aza miankohako eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-doalika, dia amin'izay mankahala, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny diniko. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Samona izay mitandrina ny dimy vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonondrehetra. Amen. Hira fa 700 ny 1 sy 2. Manoloana zany sitrapon'Andriamanitra norenesintsika teo izany ry havana dia mahatsiaro sy tanteraka isika. Ko ankehitriny iondrika amin'ny mpanetretena anantona ny tompo isika, ifona sy angataka famelana aminy noho ny tsy fahamendrehantsika. Ary hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra rainay eo, manantona anao zahay. Mitodika any aminao zahay ankehitriny, manoloana ny tsy fanotanteranay. Manoloana ny fahalemenay, manoloana ny herin'ny ratsy izay mangezanay. Renay teo ny teninao izay mampafantatra anay ny sitraponao. Miaiky izahay fa tsy nanaja ny didinao. Mbola mitoditodika amin'ny Andriamanitra hafa izahay fa tsy nanaja anao, Andriamanitra tokana, tokony antorahanay. Mafiloatra aminay ny olana amin'ny fiainanay andavanandro ka mahatonga anay ny antehitra amin'ny zavatry ny tany. Tsy nanana faharetana tamin'ny fanarahana anao zahay, tsy nahatanteraka ny sitraponao zahay fa mbola mandeha araka ny sainay ihany. Tsy miomana ny amin'izany fandovana amin'ny fanjakan'ny lanitra izany zahay fa variana amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Mifona aminao zahay, mamindrafo satria niodina taminao zahay. Mamela ny elokay satria fantatray fa ao aminao rery ihany no misy ny hery sy fahefana manafaka anay. Mifona Tompo satria mbola mirehare, tsy mba manana fanetretena. Mifona izahay fa nitoky tamin'ny andriamanikafa. Mifona izahay fa manana lolo-po amin'ireo namanay, nefa tsy sitraponao zany. Ampenaro izahay anaraka ny sitraponao, dia ilay tianao arahanay mba handovanay ny fitahiana. Diovy ara amin'ny fonay Tompo, sasao madio izahay mba ahitanay ny voninahitra ao. Avito moera ty anatinay satria fantatray fa izay toeranao no misy fiadanana. Dia tafy izany toetranao zany anie izahay satria ianao Jesosy no arahanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay, nanaovanay izy mivavaka fifonan'izany. Amen. Hira fa 700 ny 1 sy 2.
raha tena nybebaka marina sika ry havana ny aiky ny fahotantsika dia raiso ampitokiana sy amin'ny fifaliana ny teny famelan-kelotra izay atolotry ny tompo atsika miara-mitsangana ianareo. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo ary mba ho tonga eo anatrehan'ny tavanareo ny fatahorana azy mba tsy hanotanareo. Ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anara-masina, aleloia, midera ny tompontsika. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Hira faraiky amin'ny 500 ny andininy voalohany sy faharoa. Voavela eloka ry havana dia samy manambara ampaibe maso ny finoany koa ho fiombonantsika amin'ireo kristianina maro maneran-tany dia iarahantsika manonona ny fanekempinoana laharana 7 manao hoe mihinan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny talon-drindra tao mandrakizay, Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanokatsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy mino omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no mabatisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, noho ny finoanay. Amen. Petraka isika. Toy izao ary havana ny hafatra avy amin'ny Foibe Arsiva sy Tranovato. Ry havana, ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ilay Andriamanitra pahary nitahiry antsika tamin'ny taona lasiny
ka nanomezany atsika zao taona vaovao zao indray. Andriamanitra ny ampiray atsika ao aminy mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ireto ary ireo tsara ho fantatra momba ny Arsiva sy tranom-baka. Vita soamantsara ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily volafotsy 520 taona niasana teo amin'ny sahan'ny Foibe FJKM Andramatoa Raharin'ny Anitrarivo mpanabe sy mpiasa fandrarana Foibe FJKM manatanteraka ny asa fandrarana eto amin'ny Arsiva. Feno 20 taona ny mampitandrina Andramatoa Faravohitra Farafanja mpitandrina talehan'ny Foibe Arsiva. Ankalazan'Andriamanitra noho izany fotoana izany isika. Ho tanterana ihany koa ny jobily mpisotrondronono Ramatoa Raharimalala Saoly Arsoa, mpiasa amin'ny fandrarana eto amin'ny Foibe Arsiva sy mpanombakoka. Anomboka amin'ity taona ity koa ny fanokafana fankalazan'Andriamanitra noho ny faha-70 taona ny Arsiva sy ny tranom-bakoka. Mankasitraka ny prezida sinodaly sy ny sinodaparitany tamin'ny fanjifana ny almanaka 13/2020. Misaotra ireo rehetra nanoana tamin'ny Alahadin'ny Arsiva sy tranom-bakoka, ny vavaka sy ny fanohanana tamin'ny rakitra. Mankasitraka ireo antoko-pihira tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny famelomana ireo hira tranainy. Misaotra ny sinodaparitany Tomasina vavahady ny filazantsara tamin'ny famakiana lay ny fanangonana ny Arsiva sinodaparitany. Manentana ny sinodaparitany rehetra mba samy anangana ny Arsivany toy izany koa ny fananganana ny eny amin'ny isam-pitandremana. Ny fahefan'nyTenin'Andriamanitra ny amelona anao ao anatintsika indray ny finoana velona hamakivakiana ny taona. Mombantsika trany eny ny fahasoavana sy fiadarana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny komity ny filoha sy ny tale. Zao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana hanavoazantsika ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra. Mitsangatsika riavana hanolotra ny rakitra ao anatin'izany ny anaovantsika ny hira ry tompony arena o. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika
koa mialohan'ny roson'ny zareo ao amin'ny 10 minitra ny tanora sy ny ankizy dia ho ataontsika ny hira fanampiny laharana fahenina. Dia amin'ny fofen'ny fifaliana rankizy sy tanora no hiara-panantsika ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Andeha hiara hitsangana isika dia sokafy ny baibolinareo ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:20 ny andininy 1:20. Salamo 7:20 ka ny andininy 1:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Amen. Araka ny voalaza teo rankizy dia Alahadin'ny Arsiva sy Tranombakoka FJKM manio. Ny zany Arsiva sy Tranombakoka zany dia natao hitehirizana zavatsoa maro satria ny tantaran'ny fiangonana, ny tantaran'ny firenena, ny zavatra rehetra izay mifanikotra amin'izany tantaran'ny fiangonana izany dia voatahiry ao avokoa. Fa ity ambaran'ny soratra masina amintsika ny ity indray dia ilay iraketana ny tenin'Andriamanitra. Ankizy mpiray tanàna Isosianta any ambanivohitra any zareo no mipetraka. Rehefa samy navita amin'ny fianarana afaka natao tany ambanivohitra izy mirahavavy ireo dia samy nalefa ny ray aman-dreniny nianatra aty Andrenivohitra.
tsy dia tena hoe mpinamana be izy roa fa vokatr'izay tsy maintsy fitohizan'ny fianarana aty an-drenivohitra izay a dia tafaradalana matetika ka matetika rehefa andeha hiakatra monjy fianarana aty an-drenivohitra na andeha ody any ambanivohitra mandritra fotoana fialan-tsasatra vao tafaraka izy ireo. Ny zavatra mitranga koa rehefa tonga ilay fotoam-pialan-tsasatra dia efa somary lany vatsy izy ireo indraindray ara tsisy ninona intsony ao an-tanàna fa izany hoe efa ody dia tsy maninona na lany tanteraka ara ny vatsy. Ny toerana misy azy ireo dia mbola mandeha dian-tongotra ora maromaro avy eo amin'ny fiafaran'ny taxi borosy izay vao tonga any aminy. Eo izany vao tena mazamazana ny lalana. Dia indray andro fotoam-pialan-tsasatra fa mitaona izy roa vavy fa andeha ody any ambanivohitra. I anta tsy nanana afa-tsy rano amin'ny tavoahangy. Izay sisa ny nananany tao izay sisa no afaka noentiny izany hoe sitrany ay analana etaeta eny an-dalana. Isoa kosa nanana vola ihany fa mofo dopaina anankiray maina be no azony tamin'ilay vola. Dia samy nitahiriny azy tany amin'ny tany izy roa vavy. Rehefa nandeha tongotra lavidavitra nefa niereraka sady noana satria sady mamay ny andro lavidavitra ilay toerana miaka-midina amin'ny avoana sy lohasaly lalana makany ambanivohitra. Dia samy mieritreritra ny an-tsainy ihany izy roa hoe raha voakako izao ty rano ity angataka izao soa dia tsy ampy ihany efa ilay izy. Dia isoa koa any an-tsainy ihany hoe raha avoakako izao ty mofoko ty tsy maintsy ho zaraina amin'ny anta dia tena tsy ampy ihany efa ty. Dia teo izy roa kanjo soana tsy aro tampoka tonga tao an-tsainy ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao ary tena nanindry azy mafy izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy naritra izy fa navoaka n'ilay mofo teny aminy. Tiany misy amiko ozy izy mantsy ny anta fa aleo ty zaraina ao antsika roa vavy sitrany ay mba tsy noana loatra isika. Dia nahita niny koa ianta dia tonga saina hoe ay aty amiko ozy izy misy rano ray tavoahangy dia raha zaraintsika roa ty dia sady mihinana mofo tapany no misotro rano. Dia lany ny rano sy ny mofo n'izy roa afaka etaeta dia nahazo hery indray nanohizana ny dia avy eo. Soa fa tsaroako tsara ozy izy soa ilay tenin'Andriamanitra fa ratsy izany reraka ilay fitiavan-tena teo. Dia avelantsika aloha izy roa vavy an'ny diany fa inona moa izany ny lesona tiana ho ambara amin'izany. Io fotsikoraka izy no toerana tsara indrindra hitahirizana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitoetra tsara ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra dia mora antsika ny miaina sy mankatoy izany ary indrindra mitondra fitahira ho antsika sy ny manodidina izany. Noho izany tehirizo ao am-pomandrakariva ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao hoy ny soratra masina. Mbola iarivavaka isika. Misaotranao izahay ry Tompo Andriamanitray fa nifidy ny fonay ianao hitahirizana ny teninao izay rakitra sarobidy indrindra ho anay. Diovy ary Tompo ny fomam-panahinay hitoeran'izany teninao masina izany mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny androm-pahavelomanay. Ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo ny famakiana ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana dia mialohan'izany dia andeha harivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa maneho Andriamanitra velonanao ianao ka miteny ary ny teninao dia teny sarobidy teny fiainana satria teny fahariana fanavaozana izao rehetra izao ary omenao anay Tompo izany tompo-pahasoavana izany anio dia hamaky ny teninao izay ary handray ny hafatra avy aminao. Fanahinao masina Tompo kanjaka feno sy tanteraka na amin'ny famakiana ny teninao ho marina sy ho mahitsy ary mazava ary ny hafatrao izay orenay Tompo dia voarakitra tokoa ao am-ponay ary ho fanilo tokotry sy fanazavana ny lalanay. Dia misaotra Tompo
amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Exodosy toko 20. Vakina amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Exodosy toko 20, 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka. Ary noho nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia hiaino izahay. Fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fandrao maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizahan-toetra anareo, ary mba eo anatrehan'ny tavanareo ny fatahorana azy, mba tsy hanotanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny Ezipito, izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no tenenako taminareo, koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Alitaratany no ataonao ahy, ka aterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry amanosinao sy ny ombinao eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarofako ny anarako no anatonako anao sy tahiako anao. Ary raha alitara vato no ataonao ahy, dia aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandraokao aminy ianao, dia andoto azy. Ary aza asiana ambaratonga hiakaranao eo amin'ny alitarako, mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao. Hotohizantsika ny vaky-teny, izany dia ho hitanareo ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 12, 9:17 ka hatramin'ny 15. Rehefa voahita dia raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niantsoka nanao hoe, izaho izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandreny tengo ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manday ahy ka tsy mandray ny tengo dia manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko. Izany ihany no hitsarana azy amin'izay ho andro farany. Satria izaho tsy hiteny ho ahy, fa ngahy izay naniraka ahy, izy no nandidika ahy izay holazaiko sy ho toriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay nolazainy ray tamiko. Ho faranantsika ny vaky-teny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7, 9:12 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosary sy ny fiaronan-kanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary, dia asitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosasany, mpiriorio,
mamoaka fanahy ratsy izay nini nanonona ny anaran'i Jesosy Tompo teo ambony manana ny fanahy ratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'i Jesosy izay torian'i Paoly aho ary nisy 7 mirahalahy zanak' Sekeva jiosy lohampisorona izay nanao an'izany ary ny fanahy ratsy namalaka nanao taminy hoe fantatra Jesosy ary fantatra koa Paoly fa mba iza kosa moa ianareo ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsamboatra tamin'ireo ary naherika naharesy azy roalahy dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra ary fantatry ny jiosy sy ny jetilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany ary maro ny mpanao ody no nanangona ny boky ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra ary noho ny voatotaly ny tokom-bidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany fantatra toy izany nandrosoa ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Milohany ianontsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia hiara-hitsangantsika anatanteraka ny hira voalahatra 7:900 ny andiny voalohany sy faharoa. Mbola ampitomboina mandrakariva amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Anio moa manerana ny sahan'ny FJKM dia alahady hitondranam-bavaka ny asan'ny Arsiva eo amin'ny asan'ny FJKM eo anivon'ny Arsiva sy tranom-bakoka. Ny fanekena taloha araka ny bokin'ny Exodosy no andraisantsika toroteny sy hafatra amin'ity fotoana ity. Mbola ao anatin'ny fibanjinana ny lohahevitra hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia voalohany indrindra ho amin'ny fizahan-toetra. Ho amin'ny fizahan-toetra ny Exodosy 2:20 ka ny andininy 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha-toetra anareo ary mba ho eo anatrihan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo.
Ity toko faharoapolo ty ry havana dia anisan'ny toko fantatry ny kristianina rehetra, manomboka any amin'ny mpianatra sy kolelahady, ny mpandray ny fanasan'ny tompo ary ny vahoakan'Andriamanitra rehetra dia mahafantatra tsara izany didy folo izany. Ny didy folo izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompo ny tarika ny zanak'Israely tao an-tendrombohitra Sinay, rehefa namoaka azy tao amin'ny tany Egipta izy, ary nitazika azy tany anefitra ho any amin'ny tany Kanana izay tondra dronono sy tantely, dia naniry indrindra ny hanome azy ny lalàna hitondrana izany vahoakan'Andriamanitra izany. Vahoakan'Andriamanitra izay nofidian'Andriamanitra manokana mba hanompo azy. Ary satria vahoaka no resahana, olona maro dia tsy maintsy misy lalàna iombonana, misy lalàna mifehy, ary misy lalàna tahaka ny tondro zotra mba iombonana izy rehetra ireo. Dia tsy inona izany fa ny lalàny Mosesy ny didy folo, ny lalàn'Andriamanitra ilay antsoina ihany koa amin'ny teny fototra hoe Tora. Raha vao kely ny zaza jiosy, raha vao mananika ny 12 taonany monjy, dia ampianarina azy, ampahafantarina azy ny fotom-pampianarana ny lalàna rehetra mba hiainany sy velomany amin'ny androm-piainany rehetra. Ka namiditra izy namivoaka na eny amin'ny tolambaravarana na eny ambavahady, dia mirakitra sy fantany tsara ny hevitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra izany. Izany lalàn'Andriamanitra izany ry havana dia maneho eto raha ny Exodosy toko faharoapolo, eo amin'ny andininy faharoapolo io, dia manambara mazava fa Andriamanitra dia tonga mba hampahafantatra ny sitrapony, mba haneho ihany koa eo anatrehan'ny Israely ny vahoaka ny heriny sy ny fahalebiazany. Fantatsika tsara fa tsy nandray izany lalàn'Andriamanitra izany, mivantana ny zanak'Israely, nangataka mihitsy izy, ary manomboka amin'ny 19 hoe aoka mba tsy Andriamanitra mivantana no hiteny aminay, aoka mba tsy Andriamanitra mivantana no ho renesinay, fa aleo ianao ihany, Mosesy ihany, fandrao maty izahay. Izany hoe ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra dia mampangorohoro ny olona, mampatahotra ny olona. Ary eto dia misy eo mivantan'Andriamanitra, ny teny mivantana izy, ny laza izany didiny sy sitrapony izany. Eto amin'ity toko faharoapolo ity dia misy teny anankiroa eo izay anambarana izany hoe tahotra, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha-toetra anareo, ary mba eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy. Izany hoe ilay teny voalohany eo amin'ilay hoe aza matahotra dia andrarana mba tsy hiemotra, mba tsy hokivy na hivily lalana, ka tsy hanompo an'Andriamanitra. Aza matahotra, aza hameno ny fonareo sy ny sainareo ny tahotra, fa tsy havitana inona na inona ianareo amin'izany. Ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia anisan'ny hitovizana amin'ny Satana izany tahotra izany. Matahotra koa izy dia mangorohoro ary mangovotra, ary izay no andrarany ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra. Ilay Jehovah Andriamanitra dia miteny, ary
ny fisehoany dia amin'ny alalan'ny fizahan-toetra, amin'ny alalan'ny fizahan-toetra. Magaga ry havana fa ilay zanak'Israely izay nofidiny vahoakany tao anatin'ny maro no mbola zahany toetra indray, to milaza zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra izay manaiky azy ny olom-boafidiny no zahany toetra. Ihany koa marina eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Izany fizahan-toetra izany araka n'Andriamanitra, ary raha tsy mijery afatra izay miatra tamin'ny Abrahama isika, i Abrahama ilay rainy mino, ary nilazany Jesosy hoe izy ihany koa dia taranaky Abrahama, mantsy any Zakaiosy, dia tratry ny fizahan-toetra ihany koa i Abrahama, ka ilay tiany ilay zanan'ilay tokana izay zanaky ny fahanterany azy no nanambarany Jehovah Andriamanitra hoe atoloro aho, omeo aho ny zanakao. Fizahan-toetra zany ry havana, fizahan-toetra zany. Dia fantatsika tsara ny zavatra nitranga tamin'ny Abrahama, fa tsy niady vahatra tamin'Andriamanitra akory izy, fa nentiny ny zanan'ilay tokana niaraka tamin'ny kitay. Dia fantatsika ny tohany fa lay zaza raha nanontany hoe aiza ny sorona, aiza ny fanatra fa ity ny kitaipikiaky. Andriamanitra malala, Andriamanitra malala izay ho fanatitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Indraindray tokoa dia to manontany tena isika fa dia nahoana loatra no izany zoiny izao zavatra izao, fa dia nahoana loatra no miantramiko izao fizahan-toetra mivaivay izao amin'ny endriny maro samihafa. Fa tsarovy ry havana, fa ny fizahan-toetra dia asian'ny tompo lalana ahafahana amin'izany ihany koa. Zany ny tenin'Andriamanitra, ny fizahan-toetra dia misy lalana ahafahana amin'izany. Dia fantatsika tsara fa raha tsy miresaka fa tsy Abrahama isika dia nanino? Nisy rehefa fantany fa miorina tsara aminy ny fahatokiana sy ny finoana izay nananany Abrahama, dia nisy ondry ozy ny saringotra iry no ataovy fanatitra fa tsy ny zanakao. Izany ihany koa dia marina eo amin'ny fiainantsika ankehitriny eo amin'ny fanarahana ny tompo, raha mahatsiaro afa-tsy ireo martiora isika izay naharitra hatramin'ny farafofonainy tamin'izany fijoroana ao vavolombelon'ny tompo izany, dia tao nidorana tahaka izay tsaroantsika eto amin'ity Tranovato Faravohitra ity, itaony navarina teny am-pamarinana tamin'ny fotoana izay iray ihany nandorana sy ny namarinana azy ireo, teo ny toram-bato sy ny sisa, ilay endriky ny fijoroana ao anatin'ny fizahan-toetra dia tena ilainy amin'ny fanarahana tompo. Fa ny faharoa ry havana, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ho amin'ny fanajana, ho amin'ny fanajana an'Andriamanitra. Zay no hevitry ilay fatahorana faharoa eto, ilay hevitry ny fatahorana faharoa dia izao: Andriamanitra miseho manambara ny tenany, ny fanatrehan'Andriamanitra, ny voninahitra Andriamanitra dia mba hahatonga ny fiankohofany eo anatrehany, mba hahatonga ny fanajana azy, hahatonga ny fanomezam-boninahitra azy. Izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ny fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ilay didy lehibe sady voalohany manambara hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ary ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra. Izay fanahy miankohoka izay dia tsy vitan'ny Satana izany, tsy vitan'ny devoly miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra, fa mangovotra izy, matahotra izy, miferinaina izy, fa tsy mahavita manompo an'Andriamanitra sy miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay ny takin'ny tompo ry havana amin'ny fanarahana azy, izay fiankohofana, fanetrehetena amin'ny fizonana amin'ny fanompoana azy izay. Zava-dehibe izany, ary indrindra ho an'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana andro
izay nandeha tamin'ny lalana tany anefitra dia tian'Andriamanitra ihany koa mba tena hiankina aminy, hiantoraka aminy ary hanetry tena eo anatria miendriky ny fanetretena zany tsy miankohoka fotsiny mandoandika fa ny toetra tsy misy fimonomononana, ny fotsy malaky tezitra sy misy avoana, ny toetsaina izay tsy tia mamaly faty, izany dia anjakany ny tompo avokoa anehoany an'izany fanahy ny fanetretena sy fiankohofana izany mikendry indrindra ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, marina amintsika ankehitriny ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Moa efa ananatsika ve izany toetra feno fiankohofana sy fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra izany, ka tsy mikatsaka fa tsy ny fanomeza amboninahitra azy amin'ny atao rehetra. Izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy eo amin'ny fanarahan-dalana azy. Ary ny fahatelo farany amin'izany fahefan'ny tenin'Andriamanitra izany dia ho amin'ny fiarovana sy arofanina. Raha iverina ihany tsika amin'izany lalàny Mosesy izany, amin'izany 10 izany ilay ambany hoe Torah teo, izay tondro zotra arahan'ny zanak'Israely, dia ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tsy hakanavaka izany, ho arofanina ambarany eo amin'ity Esodôsy 20 ity moa, fa hiarovana azy mba tsy hanota. Ary raha vao miresaka ota isika dia zao no hevitra izany. Raha misy lalàna zany eo dia lay fandikana ny lalàna na ilay antsoina hoe transgression dia zay ilay ota. Raha ohatra eo amin'ny fanovam-bolona zany tia ny fetrany marika ka manao mandika ny fitsipotadalao na le hors-jeu dia izay ilay ota, izay andraran'ny tenin'Andriamanitra. Izany endriky ny ota izany dia maro samihafa, mahatonga ny tsy fahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny tsirairay avy. Takiany ny tenin'Andriamanitra zany isika ry havana, mba anana izany fanahy feno fankatoavana izany, mba hahatonga antsika tsy hanota sy handika ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay no mamarina indrindra ilay 10 minitra ho an'ny sekoly Alahady teo, antoapoko no iraketako ny teninao mba tsy hanontahako aminao. Izany fanahy marina, fanahy mahitsy izany dia izany nitoeran'ny tenin'Andriamanitra, ary ho amin'izany no ahafahana mitahiry ny lalàna sy ny didy rehetra. Zava-dehibe io ry havana, ary izay no fiarovana tsara indrindra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ny lesona zany dia zao no hoe manahoana tokoa ary ny toe-po mampanahy izay ananantsika eo mpamakivakiana ny fanompona an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Moa tena olona voazatoetra tsara ka mananagalona amin'izany fizahatoetra izany, maharitra amin'izany fizahatoetra izany ve? Moa olona mikendry hatrany amin'ny atao rehetra, ny fanajana sy ny fiankohofana ary ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mo olona manaiky hatrany ny sitrapon'Andriamanitra ary mankatoa ny didin'Andriamanitra ka tsy mandika izany amin'ny fanao rehetra. Izany no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny Kristy Jesosy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ho vonina amin'ny asa tsara rehetra. Koa dia tanterao ny fanomponao, ny azakazaka masina tanterao amin'ny finoana sy ny fitiavana izany, fa raha hatr'izay dia fiainana mandrakizay. Ho azy rery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Amen.
amin'ny vavaksika ry avana. Raha eo misaotranao izay no ity fotoana sarobidy loatra ity izay natrianao sy nitenananao indray maka indray taminay. Fa Andriamanitra tsy toy sy Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra amboniny Andriamanitra rehetra, ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ary ny fahalehibiazanao sy ny voninahitra dia mampiseho miariary ny fahakelezanay sy mampanota anay ka tsy mendrika na dia ny anonona ny anaranao azy. Anefa amin'izany Andriamanitra mahery sy mahalehibe anao izany indrindra koa, ny Andriamanitra fitiavana anao ka manantona anay, manao fanekena anay ary mandray anay indray ho zanakao. Nambaranao indray maka indray taminay ny sitraponao fa ny fahefanao sy ny herin'ny teninao Andriamanitra dia hanehoanao aminay mpanomponao fa avy aminao ny fihezan-toetra izay mianjady indrindra amin'izay manompo sy manaraka anao marina tokoa, mba tsy ho diso sy handiso fanantenana anao ny fanoloran-tenanay, ka izany no antony fihezan-toetra ho faharetana amin'ny finoana sy ny fahatokiana anao hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa fa nambaranao indra maka taminay fa ny hery sy ny fahefanao Andriamanitra dia hitakinao ny fanomezam-boninahitra sy ny fanajana avy aminay amin'ny alalan'ny fiankohofan'ny fanahinay, fa tsy ho amina zavatra afaka hahatonga anay ampirafy anao Andriamanitra amin'Andriamanitra tsy izy izay asan'ny tananao. Raranao mafy ary mahasaro-piaro anao, ny tsy maintsy antorahanay aminao Andriamanitra, ilay Andriamanitra tokana ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fiainanay rehetra. Eny, ny fahefanao Andriamanitra sy ny herin'ny teninao dia tsy handringana anay fa manome arofanina anay mandrakariva na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, na ao anatin'ny fahafinaretana na ao anatin'ny fihezan-toetra, dia eo ianao mampahery sy mampahatsiahy mandrakariva fa ianao ny antony zavatra rehetra sy miazona azy. Dia misaotra Tompo fa tsara loatra ianao ilay Andriamanitra tsy miova ho malotra an'io ary mandrakizay. Dia apetraka eo am-pelantaninao ity Arsiva sy tranom-bakoka ity izay neken'ny FJKM hitehirizana ny rakitry ny ela rehetra nandritra ny taona maro hatramin'ny taona ny fandimby hatramin'ny taonjato faha 20 ny idira amin'ny filazantsara. Ary izany dia maharitra mandraka ankehitriny amin'izay Vokarin'ny ny FJKM rehetra. Tompo, atao fantatry ny FJKM mazava-dehibe ny vakoka sy ny tahiry, ka hanasoavany sy hizarany izany amin'ny fomba rehetra, fa avy amin'izany no ny raketanao sy ny tehirizana ny asanao Jesosy Kristy teto Madagasikara. Dia mino azy fa ny fikasana ataon'ny Arsiva ny eo amin'izany fananganana ny mozea izany dia ho ekenao sy ho tahinao satria hanatsarana sy hamelomana hatrany ireo zavatra ela sy adino mba ho fantatry ny tanora sy ny taranaka faramandimby rehetra. Dia misaotra Tompo fa ianao ilay tsy miova ho malitra an'io ary mandrakizay no anakinanay feno sy tanteraka tsy ny asan'ny Arsiva ihany sy ny mpiasa ho aminy na ny fianakaviam-ben'ny Arsiva fa ny FJKM amin'ny ray manontolo mba eo ambany fahasoavanao ny asa ikelezany aina. Maminay ara-kehitriny manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy ny mpianatra ho fa izay manao hoe ray ny mozea-lanitra omasinana ny arana tona ny mifanjakana ataony ny sitrabe dia tantakantanitra ny mianana saza manay ary maminany kay takana izay meka tanay ary izany tokony mifakapanay manafana manay ratsy fa mifanjakana sy hery ary mivoninahitra mandrakizay. Io manandray ny tsodranotsika ry havana larakira firana fanampiny
voalohany, andiny voalohany sy faharoa miara-mitsangantsika to. raiso amin'ny finoana ry havana malala rehetra eo amin'ny tompo ny tsodrano izay tononona ho anao ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafintoina ary ametraka anareo tsy hainatsiny eo alohan'ny voninainy amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra, ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay fao amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Miara-mipetraka isika manao vavaka mangina. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.